manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy, hianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny raina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tovoka. Dia manana ny fahasoavana ny fitahin'Andriamanitra amintsika mianakavy izay manaraka hatrany ity fandarana ity na tia faritra maro manerana ny nosy izay manaraka hatrany ity fandarana ity amin'ny alalan'ny onjam-peo. Nasika eto Antananarivo aty ambanivohitra aty dia maro aminareo manaraka amin'ny fahitalavitra moa dia arabaina manokana nareo ary manasanao mba tena anaraka hatramin'ny farany izao fandarana zao, satria zay dia mino fa tsy tongatonga ho azy teto amin'izao fotoana izao ianao tsy niaraka ho azy teto tsika izay miteny hoe dia ianao mihaino tsy niaraka ho azy teto tsika raha tsy efa nisy programme ny tompo zao, ary matoa misy programme ny tompo dia zavatra ho ataon'ny tompo zany amin'ny fiainanao, ka dia mino zay fa hitondra fahasoavana, hitondra fitahina ho anao fanarana ity fandarana ity. Tsy adinoko hoe isika ty ampitan-dranomasina aty faritra maro samihafa izay tsy ho avahana fa dia bangona amin'ny teny tokana hoe aty ampitan-dranomasina. Maro aminareo no manaraka ary misy tena saroto mihitsy raha vao tara kely amin'le fanarana émission, mbola tsy nandeha ndray toko fa zao, mbola tsy nandeha ndray toko fa zao hita mihitsy hoe fa saro-piaro manaraka sy tapaka ary matoa ianao manaraka an'ity fandarana ity dia ihany koa zany zay dia mivavaka hoe mbola andray zavatra indray ianao androany. Mpitsara toko favitsika pasteur, miarabana pasteur. Ya miaraba ny pasteur Alvarez, dia miaraba antsika tompoko. Dia mivavaka antsika amin'izao fotoana zao. Raha eo dia mivavaka manokana manreto rahalasy anabavy reto misy amin'izy ireo mipetrapetraka eto ambony seza eto misy matoritory eo makamakaina ambony fandrina eo, misy manao raharaha an-dakozy eo dia hoe taovy mafimafy ny volume, misy manao raharaha eo anatin'ny trano fandrina ato misy indray ao anatin'ny tsy fahasalamana. Ny angatana aminao tompo dia hoe aoka ho feno fahasoavana, aoka ny herin'Andriamanitra hikorina amin'ny alalan'izao onjam-peo, amin'ny alalan'izao fahita lavitra eo dia hipitany amin'izao rahalasy anabavy zao dia na mihaino izy na mijery dia tsy voasakany zany ny fahasoavana fa dia ho tonga ao anatin'ny fitahin'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra fanasitranana, fanafahana, ny herin'ny fanahy masina dia ampatanjaka ny ara-panahy zao rahalasy anabavy zao indray ho taina indray tompo ty mpitsara toko fafito ianarana ty mangataka ny fanahy masina le fanapampianatra tsara indrindra mpianatra anay androany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ndao pasteur ary mpitsara toko fafito izany ny nandresen'ny Gideona ny Midianina, ary ny Midianina rehetra sy ny Amalekita ary ny zanaky sy ny atsinanana ny vory dia nitaka nitoby teo amin'ny tany lemaka Jezrela, ary notsindrin'ny fanahin'i Jehova Gideona dia nitsoka anjomary izy ka ny vory nanaraka azy ny Bezrita, ary naniraka olona nakany Manase rehetra izy dia ny vory nanaraka azy ireo, ary naniraka olona tany Asera Zebulona ary Naftali izy dia niakatra hitsena koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra, raha ny tanako no aminjenao ny Israely araka izay efa nalazainao, indro apetraka amin'ny famonoana ty vatotrondry volonondry iray manontolo ity, ka raha ny volonondry ihany ny lenan'ny andro fa maina ny tany rehetra dia fantatro fa ny tanako no aminjenao ny Israely araka izay efa nolazainao. Ary dia nisy zany dia ny fomaraina koa izy ka no fiazany ny volonondry ary nisy ranonando eran'ny lovia. Ary koa Gideona tamin'Andriamanitra, aoka tsy rehetra amiko ny fahatezeranao
fa iteny zao ndray mandeha zao monja aho aoka mba izako zao ndray mandeha zao monja amin'ny volonondry aoka ny volonondry ihany no maina fa nitandrehetra kosa olena ny andro dia nataon'Andriamanitra izany tamin'ny alin'iny ka ny volonondry ihany no maina fa nitandrehetra kosa dia alena ny andro dia ny fomaraina koa Jerobala Gideon zany ary voaka rehetra teo aminy ka nitoby teo akaiky ny loharano Arôda ary nitoby Midiana kosa teo avarany teo andohasany ilany avonany More ary Jehova tamin'ny Gideon maro loatra ny vahoaka eo aminao ka tsy hanolotra Midiana eo an-tanany aho fandrao irery amiko ny Israely ka na hoe ny tanako ihany no namonjy ahy ho ankehitriny andeha miantsana ohatry amin'ny vahoaka hoe na izy zany izy matahotra ka mangovotra ako izy verina ka iala amin'ny tany avonany Gileada dia niverina ny olona 2,400 fa ny iray alina no sisa fo Jehova tamin'ny Gideon mbola maro ihany ny olona ka ampidio amin'ny rano izy ary eo no izako toetra azy ho anao ary zay lazaiko aminao hoe io ny araka aminao dia izy ny araka aminao ary zay rehetra lazaiko aminao hoe io ny tsy araka aminao dia izy ny tsy araka aminao ary dia nampidiny Gideon teo amin'ny rano ny olona ary hoy Jehova taminy zay rehetra milelaka ny rano amin'ny lelany tahaka ny filelaky ny ambo dia tokany aza rehetra mandoalika kosa isotro dia tokany koa ary 300 lahy no isa zay nanaingany tanany tamin'ny vavany ka nilelaka fa ny olona sisa rehetra dia nandoalika isotro rano ary hoy Jehova tamin'ny Gideon ny 300 lahy zay nilelaka ny rano no aminjeko anareo ka anolorako Midiana eo an-tananao faoka ny olona sisa rehetra samy ody any amin'ny fonenany avy ary ny olona nitondra vatsy sy ny anjomarany teny an-tanany ary ny Israely sisa dia ny alefanody samy any amin'ilay ny avy fa ny 300 lahy ihany no azony ary nitoby Midiana dia teo ambaniny teo an-dosa ary tamin'izany ala zany dia hoy Jehova tamin'ny Gideon mitsangana ho any atoby ianao fa indro efa natolotra eo tananao io fa raha matahotra hidiny ianao dia aoka hidina iaraka aminao any atoby pora zatovinao dia horenao zay lazain'ny olona ary rehefa afaka izany dia ampahirezina ny tananao hidinanao any amin'ny toby dia nidina niaraka tamin'ny pora zatovina izy ho any atsisin'ny olona efa vomana iady zay teo amin'ny toby ary Midiana sy ny Amalekita ary zanaka sy ny atsanana rehetra dia nandry teny an-dohasa tahaka ny valala ny amarony ary tsy hita isa ny ramevany tahaka ny fahasiany amoron-dranomasina ny amarony ary raha tonga tao Gideon indro nisy lehilahy nilaza nofy tamin'ny namany ka nanao hoe nanofy aho ka indro nisy vary ordia Nikodidia ho eny amin'ny toby Midiana ka nakamin'ny lay anankiray dia nampiongana ka nampivaty azy ka dia nipetraka teo ny lay dia namaly ilay namany ka nanao hoe tsy zavatra avy zany fa sabatry Gideon zanaka Joasy lehilahy Israelita mihitsy efa natolotra Andriamanitra eo an-tanany Midiana sy ny toby rehetra ary rehefa reny Gideon amin'ny filazany nofy sy ny heviny dia nivavaka izy ary niverina ho any amin'ny tobin'ny Israely izy ka nanao hoe mitsangana fa efa natolo Jehova tanana reo ny toby Midiana dia nozarainy telo toko ny 300 lahy ary samy nomeny anjomara ray avy eny an-tanany ary siny tsy misy rano sy fanilo tao anatin'ny siny dia ozy taminy mijery ahy ianareo ka manao varaka zay ataoko ary indro raha makany amin'ny sisin'ny toby dia zay ataoko ihany no mba ataovinareo koa raha mitsokany anjomara izao sy miaraka amiko dia mba mitsofa anjomara manodidina ny toby rehetra koa ianareo ka metsy hoe an Jehova sy Gideon dia nakany amin'ny sisin'ny toby tamin'ny fiandohan'ny fiambenana faharoa Gideon sy ny 100 lahy zay teo aminy raha vao nalatsaka ny fiambenana dia nitsokany anjomara eo sady namaky ny siny teny an-tanany dia ambany nitsokany anjomara avokoa ny telo toko sady namaky ny sininy ka niazona ny fanilo teny an-tanany ankavia sy ny anjomara teny an-tanany ankavanana mba ho tsofiny dia niantso hoe izy ny sabatry Jehova sy Gideon ary samy mijanona teo amin'ny fitoerany avy manodidina ny toby izy rehetra dia niazakazaka miaramila rehetra ka nananana sady nandrosotra dia nitsokany anjomara ny 300 lahy dia nampifamelezan'i Jehova tamin'ny sabatra miaramila eran'ny toby rehetra dia nandrosotra tany Betisita izy ka hatrany Zera sy hatramin'ny fahatan'ny Abelamehola
akaiky any tabata dia nivorony lehilahy tamin'ny Israel avy tamin'ny Naftali sy Asera ary Manase rehetra ka nanentsika ny Midianina. Ary Gideona naniraka olona itietany tany avoanan'ny Efraima rehetra ka nanao hoe midina isaka na Midianina ka vonjeno ny rano eo alohany hatrany Betibara sy Jordana. Dia nivorony lehilahy rehetra tamin'ny Efraima ka namonjy ny rano hatrany Betibara sy Jordana ary nisambotra ny andrinareo lahy tamin'ny Midiana izy dia Oreba Zeba. Ary Oreba no voniny teo ambonin'ny vatolampiny Oreba ary Zeba no voniny teo amin'ny fambiazam-boloboky Zeba. Dia nanentsika Midiana izy ary lohan'ny Oreba sy Zeba dia nentiny tany amin'ny Gideona tany andafin'ny Jordana. Pasteur. Ya ny mpitsara toko fa fito a zay no resantsika teo zay zany hoe mandeha miandarana ihany moa zany Pasteur Alvarez ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra ty niainga tany amin'ny Genesis toko voalohany tsika io a dia efa eto amin'ny mpitsara toko fafito zany tsika zany zao a amin'izao fotoan'izao ary ny zavatra mahafinaritra moa zany a dia ny vokatra hoentin'ilay fampianarana ny tenin'Andriamanitra satria dia misy kristianina maro tena hoe mifo ara-panahy vokatr'izay fampianarana ny tenin'Andriamanitra teto zay. Be lehibe amintsika mijoro vavolombelona ihany koa nandray fanasitrana natao anatin'ireny toroten'ireny a ary tsy haiko hoe impiritsika zay no nanao batisa ihany koa raha zay ny azoko anambarana azy Pasteur hoe vahoaka efa manarivony a manarivony no nirotsaka tao anatin'izay batisa izay ary amin'ny 12 mai ho avy zao zany hoe ny alahady 12 volana Mai dia isy zay fanatotosana ny batisa lehibe zay io moa tsy hanavahana an'izaniza fa reo olona rehetrarehetra zay resy lahatra ny amin'ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra ka nanray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana ary nibebaka tamin'ny fahotany zay le volazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe mamoaza vonomendriky ny fibebahana ary rehefa niaiky ny fahotana ozy ny tenin'Andriamanitra olondreo dia natao batisa tao amin'ny on'ny Jordana dia nanao batisa tamin'izany fotoana zany i John ary na dia Jesosy Kristy tompo aza dia mba natao batisa ihany koa. Tadiditsika tsara ny tantara fa nisy fotoana i John nandatsy hanao batisa an' Jesosy kanefa hoy ny tompo manao hoe ekeo ihany aloha ankehitriny fa izany no mety hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Zany hoe ny fahatotosan'ny batisa zany a fanatanterana ny batisa dia maneho an'izay fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izay ka ny alahady 12 ny volana May na volana Meo tsika no anatanteraka izay batisa lehibe zay tsika Pasteur Alvarez zay ny amin'iny dia iveriny tsika Pasteur ato amin'ilay mpitsara toko fafito teo a misy zavatra maromaro resantsika teto satria rehefa mamaky teny eo anao dia azoko tsara ihany koa le tian'le baiboly resahana zany mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpiaino a zany dia hitako hoe mazava tsara le izy a misy fotoana fandisy ihany ny ary sy ny nosy ny dia fa tsy manova an'le hevitra le teny akory zay dia ny zavatra voalohany eto a efa nresantsika moa zany teo aloha ny fomba ny antsoin'Andriamanitra ny Gideona. Andriamanitra rehefa miantso olona dia tsy mijery ny tsanganan'ny olona Andriamanitra tsy mijery ny firazanany fa ny zavatra jeren'Andriamanitra dia mijery ny fahavononan'ny olona sy ny toe-pon'ny olona mety havitan'ilay iraka ary arakarak'izay toe-pon'ny olona izay a no ametran'Andriamanitra azy eo amin'ny toerana anankiray Pasteur Alvarez. Eritrereto a fa raha olona mora marary fo na olona mora miakatra tension na olona mora mivandravandra be dia tsy ho apetraka Andriamanitra eo amin'ny mpitarika toerana anankiray indrindraindrindra fa zavatra ara-panahy Pasteur Alvarez ary zany na tonga an'Andriamanitra tsy hoe tsy nisy olona mpanambola tamin'izany fotoana zany na olona nianatra be lehibe ny olona nianatra betsaka ny mpanambola betsaka ny taranaka Andrina ny taranaka Joda ny taranaka Efraima taranaka Manase taranaka Zebulona Naftaly tamin'izany fotoana zany fa i Gideona izay niaiky mihitsy hoe tsinotsinona na dia eo amin'ny fokony eviny na eo amin'ny piray firenena aminy indrindraindrindra ao amin'ny ankonany rainy dia Gideona no kely indrindra kanefa izy no natsoin'Andriamanitra satria arak'izay nteniko taminao zay dia mitovy amin'ilay nentsoin'Andriamanitra ny Davida mpanjaka mihitsy hoe nahita olona araka ny foko a
zany hoe avy any ampiandrasan'ondry nofidian'andriamanitra de toy zany ty Gideona ity nofidian'andriamanitra izy noho izay toepony zay ary ny fomba fijerin'andriamanitra azy raha vonanana fahavonona ny Gideona de hoe menga am'zao herinao zao maniraka anao Jehova ry lehilahy mahery nefa izy amin'io mbola tsy de hoe lehilahy mahery de manahoana fa le fahavononany fotsiny no hitan'andriamanitra pasteur Alvarez ary zany no tiako ampitaina amitsika atao anatin'ny tokantrano ato hoe Andriamanitra de afaka mifidy anao ary mametraka anao amin'ny toerana maizy atsika afaka mametraka anao amin'ny toerana zay tsy ny hoeritreretinao Andriamanitra ny olona anankiray miainao anatina tsy fombiazana foana nao anaty fahasahiranana foana de afaka avadika ny tantarany zany olona zany raha tadiditsika tsara ohatra ny tantarany Jabeza ao amin'ny tantara voalohany toko faefatra manomboka amin'ny 5:7 de nateraka tao anatin'ny fianakaviana sahirany Jabeza nateraka tao anatin'ny fianakaviana feno fahoriana sy fijaliany Jabeza fa taty aoriana niainga izy ary niala tao anatin'lay fototra lay fianakaviana le fototra tiako resana eto de le hoe fototra na lay fifamatorana tamin'ny Satana zay nahatonga le fantrana nahatonga an'lay fijaliana pasteur dia niala tao izy ary tena niantsoantso an'Andriamanitra mihitsy Jabeza hoe za kosa Andriamanitra tsy ho victime matsony am'ty resaka ozina ato ty tsy ho tratra ny loza ato foana fa niala tao Jabeza de niantso an'Andriamanitra izy ary nanomboka teo nalaza zany anarana hoe Jabeza zany ary mandraky ty ny androany de hitanao fa manana ny maizy azy zany anarany zany ary zany ny tenenana reto olon reto hoe ninona toerana misy anao na situation misy anao am'izao vanim-potoana zao azon'Andriamanitra vadika ny tantara rehefa miaraka ao fanapaha-kevitr'Andriamanitra ianao ka vonona iova ao anatiny zay zavatra izay eo koa matsy pasteur jereo tsara le fomba nyantson'Andriamanitra ny Gideona rehefa natson'Andriamanitra de na de olona tsy nitsinona azy izy niaraka tam'izay antson'Andriamanitra zay ny fanapaha-keviny niaraka tam'izay feo an'Andriamanitra ny teny tam'izay ny fanapaha-keviny anao ny sitrapon'Andriamanitra zany hoe raha tara tamin'io antson'Andriamanitra io Gideona de very io anjara voatendriny io nosoloan'Andriamanitra afa toerana raha tara herinandro fotsiny izy de soloan'Andriamanitra oloka afa toerana io ary de tsy ho azo mitsony mandrakizay itoeram-pitahiana sy toeram-boninahitra sy toerany fombiazana io fa niaraka tamin'ilay antson'Andriamanitra de nanapa-kevitra i Jabeza i Gideona ary zay ny lalana nitahian'Andriamanitra azy maro be pasteur no mandeha sitrapon'Andriamanitra mandeha toroteny mandray ny antson'Andriamanitra fa tara ny fanapaha-kevitra tara fanapaha-kevitra amin'ny fankatoavana misy mieritreritra ela be zay vao ankatoa ohatra efa fantatro zao ohatra fa tsy mety ny manompo sampy de mbola mangatakandro kely ianao ray volana zay fanapaha-kevitra o tara zay mampididoza ho an'ny ankonanao mampididoza ho an'ny tenanao misy vehivavy ohatra na misy lehilahy miaraka amina vadin'olona de mandray le toroteny izy mandefa ampianarana hoe tsy akasitrahan'Andriamanitra ana io re olona de zavatra mahavariana mangetaeta le olona resy lahatra ary miatokatoka manaotro zao mihitsy izy fa saky zao le fanapaha-keviny mbola tsy ao pasteur ary zany mahatonga ny kristianina maro mitety fiangonana miditra tsy miditra roa fa tsy tahin'Andriamanitra satria ny antony zay le fanapaha-kevitra matotra zay tena tsy misy pasteur Alvarez fa i Gideona tompoko vao niantso Andriamanitra nitsangana miantso anao Jehova ry lehilahy mahery maniraka anao Jehova ry lehilahy mahery mandehana am'zao herinao zao tsangana izy diny izy nylasa pasteur Alvarez jereo tsara ny fiatsika nataony teto am'ty toko fafito ty raha nanaraka tsara tsika eo am'le toko fahenina sy manaraka eo ny 9:telopolo manaraka de zao ny zavatra nitranga nangataka famantarana izy aloha nangataka famantarana natonga azy nangataka famantarana de eny ny Andriamanitra fa manomboka amin'ny teny aminy de mba namaly an'Andriamanitra izy zay matsy le hoe mivavaka pasteur de hoe firesahana amin'Andriamanitra fanaovana karazana conversation amin'Andriamanitra ny atao hoe mivavaka miteny ianao de miteny Andriamanitra miteny ianao de miteny Andriamanitra le mivavaka zany tsy hoe mivavaka adiny 5 de za foana no miteny eo de wow tsy akijanony eo fa misy vanim-potoana miteny ohatra tsasakadiny de miainao an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny feon'ny fieritreretako na amin'ny alalan'ity baiboly ty
afaka miteny izy ohatra 10 minitra de lasa ndray mivavaka ataoko ohatr'zany e fomba fivavaka zany de Gideona rehefa nandrean'Andriamanitra miteny taminy de nangataka famantarana ny iresaka momba nyty resaka famantarana ty tsika ny famantarana dia zavatra anankiray ilaina pasteur ho an'ny olona rehetrarehetra mpitarika na mpitarika tokantrano na mpitarika fikambanana na mpitarika iny ianao zany ka mpanompon'Andriamanitra andresako eto mpanompon'Andriamanitra andresako eto de ilaina ny maka famantarana ny famantarana ataony Gideona teto de resaka le hoe volon'ondro lena sy ny volon'ondro maina zany ny zavatra teto famolona maina sy ny famolona lena hoe raha ianao no naniraka de ataovy lena ny famolona na ataovy lena ty volon'ondro ty fa madibadika teo moa le izy de no taterahan'Andriamanitra le izy satria misy fotoana misy zavatra tsy akasitrahan'Andriamanitra zavatra ataon'ny olona anankiray nefa izy misisitra ihany amin'ny alalan'ny etaeta ao anatin'ny fony de misisitra izy zao nefa nitady io misy vanim-potoana tsy akasitran'Andriamanitra ny dianao misy fotoana tsy akasitran'Andriamanitra ny lanana lianao ndre mandeha nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray pasteur ndeha hanokatra asan'Andriamanitra any amin'ny fatro Port Berger eny de nanao asan'Andriamanitra izy teto Antananarivo raha eto Antananarivo ianao no mijery an'ity fahitalavitra ty de zao zavatra nahagaga lasa izy nandeha nakany Port Berger de le asa teto Antananarivo nataony niahaka fotsiny teto de rehefa nandeha izy a tely andalana vaky pneu le automobile miakatra amin'iny akahakazo be iny zany de vaky pneu le automobile de soloana napetaka amin'ny pneu de secours afaka 10 kilometra ndray vaky ndray le pneu de mbola tsy tonga saina ihany izy hoe Andriamanitra efa miteny eny io zavatra io Andriamanitra efa manakana zany hoe famantarana efa nataon'Andriamanitra mihitsy hoe tsy akasitrako ane ty dianao ty afaka any amin'ny 100 kilometra raha ny akaikina atsy afa bositra any vaky fanontelo ndray le pneu nefa pneu tsara be ary saika nanao accident teo le raha vao tonga saina manao hoe tena tsy avy amin'Andriamanitra ty diako ty misy mantsy pasteur Alvarez no hoe sakanany devolo ny dianao ifantatrao zay zavatra zay fa raha de iny telo vaky pneu ianao tsy asana devolo fa ten'Andriamanitra miteny mihitsy hoe ndana mitodidogny verina mandana mitodidogny verina de izy asa saika ampanaovina anao aloha atao tsara aloha ka misy fotoantsika manao zavatra anankiray nefa tsy akasitrahan'Andriamanitra de Andriamanitra mandefa famantarana na itsika mametsaka famantarana hoe mangataka tompo ohatra fotsiny ty zao pasteur resaka tantarana mpanompon'Andriamanitra anankiray izy ty nisy vehivavy anankiray efa nandroso taona izy teo afa 20 taonany de ty vehivavy fa 20 taona ty zany misy olona be dehibe miteny aminy manao hoe efa tokony hanambady ianao efa tokony hanambady ianao ary de izy tena mihitsy de resy lahatra hoe tokony hanambady fa saky izao rehefa ty hanambady ary ianao ianao tsy afaka manambady rery fa tsy maintsy misy olona vadinao mazava ho azy de nanatona mpanompon'Andriamanitra anankiray izy de rehefa nanatona mpanompon'Andriamanitra anankiray izy dia io moa zany pasteur Alvarez zatra mahavariana de ty misy tanora tena tratran'le hoe fanahana tsatoka zany hoe misy olona na misavy azy mihitsy de mitsatoka le olona misy olona nisokatra ny fiainan'iny tanora iny tamin'ny alalana ody ratsy de misokatra le fiainan'le olona misy ndray tratran'lay hoe ozo ny fisaraha-panambadiana avy any amin'ny ray aman-dreny lay tetiarana avy any amin'ny ray aman-dreny de potika ihany ko le tokantrano de ndre mandeha ty tanora zazavavy ty nanatona mpanompon'Andriamanitra anankiray de midelivrena afaka soma tsara rehefa afaka soma tsara izy a de niteny le mpanompon'Andriamanitra hoe
nangatao am'izay zay vady tianao de zao ny famantarana nataona voalohany aloha lehilahy mpanompon'andriamanitra mitovy fiodirana amiko manaraka zany mpitendry zava-maneno izy mahay miteny anglisy mahay mispiky tsara mihitsy zany izy sady mahay miteny zava-maneno eo amin'ny 1m69 ny alavany manodididina ny 4 taona eo i olona io zay zany le vady nangatahany zay de zavatra nahavariana tokoa zany pastera rehefa tao anatina fotoam-bavaka anankiray de nangataka famantarana io famantarana tamin'ny tompony nangatahany le anabavy mpiteny zava-maneno 4 taona manodidina mitovitovy fiodirana amiko mahay mispiky anglisy olona tia mpanompon'andriamanitra de zao zany le tantara rehefa tapitra le fotoam-bavaka rehefa tapitra le fotoam-bavaka de tsy hay zay nahazo an'io le rahalahy le mpiteny zava-maneno fa nivory teo daholo zany le tompona andraikitra ka le anabavy ty zany somary ohatrany hoe tompona andraikitra tao amina louange izy io de fikambanana fivavahana maromaro le niaraka tao de mivory eo daholo ny mpitatana louange sy miteny zava-maneno de avy avaly le rahalahy mpiteny zava-maneno vo avy eny ambony pilipitra de miteny anglisy be daholo tonga de pisy toy io good morning sy ndraitrarehetra how are you god bless you de teo le anabavy zany tonga saina hoe ty angamba le izy andriamanitra de rehefa randrao teo zany le fivoriana de nirava daholo ny akamaroan'ny olona rehetrarehetra de le pastera sizy anakoroa sisany teo ny fampididinikany hoe louange zava-maneno ny asan'andriamanitra de nanao présentation tao snsssns de farany lasa le pastera de izy anakoroa sisany tavela teo hoe izy moa ianao zao za mpiteny zava-maneno ohatran'zao de tena le zavatra famantarana nangatarany tamin'ny tompo mihitsy pastera tsisy diso hitanao amin'ny lafim-piainana zany rehefa ny fanan'andriamanitra no mitarika ny olona anankiray de mitombo ny famantarana io ary vokatry io famantarana nentiny gideona io de naombo ny ady zay nataony pastera albaresy azotsika anarana tsara tompoko mahakasika an'zay hoe fangatana famantarana zay mazava de mazava zay teny pastera zay ary mbola manamafy an'zay resaka resan'ny pastera zay hoe famantarana ampatsivana moa zany le tantara hoe gideona de nangataka zay famantarana zay tamin'ny tompo hoe tavolena ny volon'ondry mandaparainy andro aoko lenan'ny ranonando volon'ondry fa nytany rehetra maina fa volon'ondry any no lena de mataraka fa hainao marina nomba dia fiazana izy marainy andro volon'andry any lena ary nahitana rano eraky mivoli to anatin'le volon'ondry ampitsony indray de famantarana faharoa hoe aoka tsy ho lena ny volon'ondry fa manodidina rehetra kosa ho lena eo amin'ny fambolona fa ny volon'ondry kosa ho maina tonga marainy andro jerevana io le famantarana ny tompo rehefa naniraka ny apôstôly pasteur tsy naniraka fotsiny hoe ndana mandeha nareo de toroiny filazantsara de fa ataovy any zay saipatatrareo any tsy zay ny zavatra ny teneny tompo marina fa nyteny izy ndana mitovy filazantsara amin'ny era-tany fa nampanantena ny tompo pasteur fa anome famantarana zao famantarana zao no anaraka an'izay miny misy famantarana zany ary ato amin'ny asan'ny apôstôly pasteur toko faharoa andiny fatelambe efapolo rehefa nandeha ny fitoriana filazantsara nandeha fitoriana filazantsara de andriamanitra mihitsy no nampiseho zay famantarana zay zany misy famantarana moa zany ampiarahany any reto olona ny rahandreto ny apôstôly zany misy famantarana mandrakariva ampiarahany tompo zao fomba filazan'ny tompo an'le famantarana pasteur asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fatelambe efapolo zao mivakiny manao hoe de araiky ta ohatra ny olona rehetra teo ary fahagagana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly azy rehetra ny de nyray toerana sady ny ombonany avokoa ny fanana ny rehetra ary ny olombotrena dia nampin'ny tompo isan'andro ho isan'ireo fahagagana sy famantarana maro misy famantarana manokana ny apôstôly koa pasteur ny apôstôly paoly dia nanorona zay tsy taziriko moa toko santenany amin'iro aza korintiana any hoe famantarana maha apôstôly ny apôstôly paoly andriamanitra zany dia te ampiaraka amitsika mandrakariva zay famantarana zay pasteur ianao zao miaino zao am'zao fotoana zao mijery ianao de andriamanitra te ame famantarana anao hoe akasitrahan'ny tompo izao fiainonao fa katoavanao ten'andriamanitra zay ambara zao ary de omeny tompo famantarana ianao hoe zay rehetra ataon'ny tananao de ambinina sa zao famantarana anakiray hoe zay rehetra ataon'ny tananao de ambinina misy karazana olona teo aloha teo izy
misy karazana ozona ny tanany a isaky mandray zavatra de vaky foana mandray vili izy de vaky le vili mandray vera de vaky le vera mihizana bisikletan'olona hatram'izay le bisikletan'olona tsy mba fa noho nitangina le bisikileta de taminatin'le toro mihitsy nitapaka ny rayon tapaka ny chaîne na misy moton'olona ny indraminy le moton'olona nandeha tsara fa nohon'izay ny oetiny le moton'olona de maty ny carburateurany misy karazan'olona zany tena hoe atram'izay a misy eniny mihitsy misy zavatra tsy normal any amin'ny fiainana any misy zavatra hafahafa be any amin'ny fiainana any fa nanomboka nanarany am'ty fantarana ty de men'ny tompo famatarana izy hoe am'izay rehetra lehanao aoka tsy alavavanao ty teny ty lalàna ty fa saintsaina andromanalina dia alavorariny dianao anao sady ambinina am'izao fotoan'izao anao hoe misy famataranao men'ny tompo anao hoe ambinina zay ataon'ny tananao zareo kena fiainanareo mivady atrano to zany ohatra milamina zany fiainanareo mivady taloha nareo miady foana fa zao a hatram'izay nandefasanao ty télévision ty tao anatin'ny tokantranonao zareo ny fiainanareo atatranao ty tsy de misy ady be ohatra ny taloha tsony tsy misy zany hoe tsisy volan-draona hanina zany tsisy an'zany tsony tsy misy zany hoe mamy foana raha taloha nisy an'zany fa misy famantarana omen'ny tompo ka ianao zay manaraka an'ty fantarana ty afaka mangataka famantarana amin'ny tompo ianao inona famantarana ilainao fombiazana hoe fandraisana fa teto aloha ny tompo dia name famantarana ny Gideona fa hampandresy azy ny tompo koa dia name famantarana ny apôstôly fa momba azy anjarako sy anjaranao koa mitaky an'izany takio amin'ny tompo zany me famantarana tompo fa tenainao marina momba ana marina pasteur fa nyteny hoe momba resaka vady fa ho an'ny olona mety manana problème hoe mba te azo vady zay fa ho anao kosa efa mba manambady hoe de mbola hitady vady aka famantarana inona rehefa famantarana araka ny soratra masina mihitsy raha iza pasteur faharoa pasteur de zao ohatrany hoe miala kely am'izay sujet miala tsy pasteur miala kely am'izay sujet fa ambaraka eto le satria apetraka ny tompo atanatin'ny saiko le izy marina fa fiainan'ny Gideona pasteur dia fen'ny voninahitr'Andriamanitra mizara roa tsara le fiainan'ny zavatra nitranga teo amin'ny tantaran'ny Gideona pasteur tamin'ny fahavelomany ary taorianany fahavelomany tamin'ny fahavelomany aloha de zao zavatra nitranga pasteur marina fa hoe resy Midianina resy ny Amalekita resy ny fahavalo tsy tahisany ramevany taka valala sy ny fasikany amoron-dranomasina anisany nanafika ny Israely tamin'izany fotoana zany raha anisany maramila no isaina de tsy ho resy mihitsy a reto fahavalo reto satria dia 300 lamonja ry Gideona sy maramila nanafika an'izy reto ary fen'ny voninahitr'Andriamanitra ny fiainan'ny Gideona ary faly lamina ny tany zany rehefa tamin'ny fotoanan'ny Gideona fa zao zavatra tranga taloha kely nampiasain'ny tompo azy pasteur ny dadan'ny Gideona de mpanompo sampy ary tao an-tranon'ny Gideona mihitsy nisy an'le fanompo-tsampy pasteur tao an-tranon'ny Gideona mihitsy ary talohany nidiran'Andriamanitra tsehatra tamin'ty ady na niran'Andriamanitra Gideona dana tafio ny miaramila ny Amalekita sy ny Midianina de hoy izy Andriamanitra mahatsany Gideona hoe raha vao aloha le tsangabato sampy ao amin'ny tranony rainao raha vao aloha io ary hodaly aloha io fototra io de hitantsika tamin'ny mpitsara toko fahenina misy aza pasteur le mitsara toko fahenina andininy fa 10 fa 4 7 andiny fa 7 zao vakio hoe no fomaraina koa ny lehilahy tao tanàna de indro rava ny alitara mibala sady voakapany aseraha teo anilany ary lombola faharoa de efa naterina teo ambonin'le alitara zay natao de ny fanontany hoe izy reny nanao zavatra izany ary ny fanontany sy ny famoaka teo izy de hoy izy Gideona zanaky Joasy no nanao zany zavatra zany tao atr'izany rain'ny Gideona nisy fanompo-tsampy de talohany nampiasain'Andriamanitra ny Gideona aloha de Gideona mihitsy ny niran'Andriamanitra hoe raha vao ifanompo-tsampy ataonao io fa raha mbola eo ifanompo-tsampy io tsy mombanao zany a raha mbola miaraka amin'ny fivavahana sy ny fanompo-tsampy tsy miaraka aminao zany a fa zay tianao na ny sampy zay nivavahan'ny dadanao sy ny razam-be anao na za Jehovahandriamanitra miaraka aminao de tsy Gideona moa zany dia nandazy Andriamanitra Joasy rainy zay hoe tsy mivavaka amin'ny Andriamanitra ndray koa tsy miaraka amin'io ary de noporofon'ny Gideona pasteur fa noravainy alitarany noravainy alitarany ary vokatra zay azo lazaina hoe fandavany Gideona sady fibebana le izy a no fanapotehana sampy a ny fanapa-kevitra mihitsy anompo an'Andriamanitra dia niditra tsehatra Andriamanitra de niady tena marina Gideona de fitaovana fotsiny fa Andriamanitra mihitsy niady ho an'reto zanak'Israely eto ka de nitondra fandraisina lehibe tamin'ny fahaveloman'ny Gideona zay pasteur fa zavatra nitranga pasteur rehefa maty izy apare de zao mbola tsy tapaka zay ozon'ny fanompo-tsampy zay pasteur tsy tapaka le ozon'ny fanompo-tsampy i Gideona dia nanana zanaka 70 mirahalahy izy pasteur hatramin'ny mpitsara toko fa 7 dia maty avokoa maty no vonon'olona reo zanany 70
fitopolo mirala reo zao volazan'ny ten'andriamanitra paster vakitsika hoe ato amin'ny dimy fahadimy mpitsara toko fasiva dimy fahadimy de nakany an-tranony rainy tany fraisika namony rahalahany fitopolo lahy janaky jerobala teo ambonin'ny vato iray ary jotana faralahany jerobala no sisa velona satria niery izy jerobala izy moa tsy izy moa jerobala io a fa gideona iny jerobala io zany hoe tao anaty tamin'ny fotoana navelomana gideona tapaka le ozina paster tsy tratran'le oziny fahafatesany oziny fanompontsampy gideona satria tena mibebaka lalina nano tena tamin'andriamanitra fa reto zanany reto paster tsy niditra tamin'izay fibebahana zay tsy nanaraka ny diany rainy hoe nanompo ny andriamanitra ny andriamanitra ny rainy fa ohatra ny varimbarina zany reto zanany reto tsy tena mivavaka tamin'andriamanitra fa nisy anakiray sisa mba avitra tamin'izy fitopolo de le anakiray mba nibebaka paster zany ilaina foana fibebahana paster na de ataoko hoe nomban'andriamanitra aza ny ray aman-dreninao ianao zany zay mieritreritra hoe ny ray aman-dreninao tsy nanota ianao notazena atao anaty fomba fivavahana kristana de tsy hibebaka ianao fa mila mibebaka anao satria tsy fantatrao zavatra nataony razambe ny fibebahana de manala ny fahatezeran'andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona anakiray paster zay lay manangana fototra vaovao satria dia ndray aman-dreniny jerobala tokoa na i gideona dia ny lona tao anatin'izay fanompontsampy zay nefa ny raha jerena foana moa le tetiarana paster de re olon'ireo ne taranaka mpivavaka nefa na de taranaka mpivavaka aza dia nanao an'izay fanompontsampy zay tatia orena taty ary vokatra le fanompontsampy tokoa no naringana n'lay taranaka jerobala fa hoajanontsika eo ny amin'iny fa iverina ato amin'ilay mpitsara toko fa fitondratsika eo amin'ilay fomba ny fidianan'andriamanitra nyreo mpiara-manafika amin'ny gideona andriamanitra de ny teny tamin'ny gideona hoe momba anao jehova ary lehilahy mahery miangamy zao herinao zao araka le tenina verimberina teo ary rehefa andriamanitra no mitenyn'izay teny zay de zay no marina raha misy olona zany miteny manao hoe tsy marina zany e aiza koa zay lehilahy mahery eo de zay olona zay le to hoe miteniteny foana fa le tenin'andriamanitra ihany no marina raha misy miteny anao zao hoe ianao de tsy tavahoaka ntsony amin'ny fiainana nefa ny baiboly miteny manao hoe raha andriamanitra nomba antsika izy any atohatra atsika de valin'ny olona zany teny zany nefa ianao mpanompon'andriamanitra de le tenin'andriamanitra anao rahanao fa zamenao zay feo tenen'ny olona any rehefa nanompo an'andriamanitra ianao ka misy vanimpotoana ianao tena narary ianao de nibebaka nefa ianao niaiky ny adosoanao ary miantsoantso famonjena eo anatren'andriamanitra de misy seova ty ambadiky ty manao hoe enimbolana sisa ny menana io de ho faty io de sahi miteny fa tsy ho faty zany ianao amin'io aretinao io ny maty tsy maintsy maty fa tsy ho aretin'io ny amonanao ary anisan'ny olona tena ho elavelona ianao andre mandeha na de mpaminany lehibe aza isa mpaminany nyteniny tamin'ny teniny jehova mihitsy izy manao hoe ho faty ianao mantsy any ezeka ampanjaka tonga de nitodika any akany am'rindrina izy tsy nitaraina tamin'ny isaia izy fa nitaraina tamin'andriamanitra tonga de direkta tany amin'andriamanitra de nahodin'andriamanitra ny vavany isaia mpaminany ndana indray lazao aminy fampiana 10 taona ny andro iainanao alleloia zany hoe rehefa andriamanitra no miteny paster tsy misy afaka mitsivalana zany mihitsy zay feo an'andriamanitra zay fa zay tenin'andriamanitra zay zay ny marina zay misy fiainan'olona nefa tena mirehefarehefa mitany mihitsy ary ny vahaolana hitany zao de zao na ivaritra tanyrazana na ndeha amony tena na ndeha sara-panambadiana reo vahaolana ankitelo ihany amidy ny tanyrazana na amony tena na isaraka nefa zany de miteny aminao mety ho zay ny fiainanao androany fa raha tena mpanompon'andriamanitra ianao raha tena mivavaka tsy maintsy tavavoaka amin'ny ady io sy paster albares zay ny volazan'ny tenin'andriamanitra manao hoe antsoya amin'ny andro mahaory de amonjy anao akanome voninahitra ahy ianao rehefa miantso an'andriamanitra tsika mamaly atsika andriamanitra ka eto amin'ity le mpitsara toko fito io dia miresaka tsika am'le fomba ny safidianana reo mpiara-miasa tamin'ny jerobala na ozonareo teo na gideona nisy firenena anakiray teto de ho tafiana raha ny marimarina kokoa zany a dia ny izy izy ty midianita sy ny amalekita zay ny eo zany de 2 alina no isan'ny mpanafika teto reo zany ny 2 alina mpanafika de ozy andriamanitra manao hoe anasory ny olona fa be loatra de nodiny 2 alina ray alina sisa de ozy andriamanitra hoe mbola ny apatelony sisa
de izy andriamanitra ohatrany mbola betsaka ihany fa zao le famantarana andriamanitra indray teto nangataka famantarana zay olona rehetrarehetra mandoalika ka misotro rano de avy aloha izy ade fa ny olona rehetrarehetra manao tahaka ny filelaky mialatsiny amty fiteny ohatrany hoe tahaka ny fisotro ny ranona ohatran'ny biby misotro rano de zay olona zay no tahaka ny filelaky ny ambozy izy filelaky ny alika mba tsy tenenantsika an'izay moa fa nyteny any nareo de efa narefa izy de ireny no atoko any zany hoe nytiany horesana amindrizy de hoe ireo olona tena manetry tena vonona iafy a vonona tena iatry fa tsy le olona tonga de ohatrany hoe onga de omeo toeram-boninahitra fotsiny zao tsy zay le resaka eto fa le olona vonona tena anavitra le firenena anavitra le mpiray tandrazana aminy anavitra n'lay mpiray firenena ray manontolo tombontso sy ny mpanao politika hoe tombontsoany vahoaka anjerena de zay mihitsy le zavara teto de nisan'ireo telonjato lahy ary tamin'ny alalan'ireo telonjato lahy reo no nandreseny gidy ehoana ny taranaky ny midianina sy ny tananaky ny amalekita zay voalaza ny baiboly fa tahaka ny fasika ny amorodramasina ny isany io zany pasteur dia anisan'ny fomba fiasa izy io to amin'ny testamenta taloha na i mosesy de nanana ny fomba fiasa io nanana mpiara-miasa mosesy 70 mirahalahy fa nanana mpiara-miasa koa izy 12 mirahalahy arakaraka ny toerana misy azy de ohatran'izay keo taty miandro jesosy nisy apôstôly 70 lahy fa nisy apôstôly 12 lahy nisy apôstôly telo lahy nisy apôstôly koa telo lahy ary jesosy de nifidy mpianatra rehefa nifidy mpianatra izy 12 lahy mpianatra voalohany nofidiany zany hoe ny antony nifidianany jesosy an'ireo de zao tsy hoe fitiavana manokana an'le olona fa tompontsoan'lay asa zay atao misy olona mantsy pastera fantatra jesosy mihitsy hoe na samy apôstôly azy de afy petera afy jakoba afy jaona reo ihany mpiaraka aminy fa afa koa timoty i mathio de i bartomeo sy izavy ty jodasy maromaro reto natanaela sy rehetrarehetra afy reny mety misy zavatra tsy ho zaka andreny na apôstôly azy ka animba n'lay fikambanana atsangana na animba n'lay asa zay matsangana de natonga an jesosy hoe reto apôstôly 12 mirahalahy fa mbola misy telo mirahalahy koa zay le izy zay de io zany fomba fiasa mihitsy io pastera zany hoe ny pasteur anakiray raha tiany ny aomby de tokony mahay misafidy ny olona iara-iasa aminy izy misafidy miara-miasa aminy ny zavatra misy nareo mantsy pastera hoe misy olona avy any misy karazan'olona tonga avy any ohatra miala amina fiangonana anakiray izy de makao amina fiangonana anakiray de miseho mafanafana fo be eo izy nefy olona io tsy fantatra ao akory izy io ndrandray io olona nanariny vadiny avany de makavady ariana anary izy na io olona ninambolan'olona avy any amin'ny toerana liany boky nytrosa avy any amin'ny fiangonana isy azy any de mitady toerana andehanana ary amin'ny fiangonana hafa ary de nefa tonga tsy izy tonga de lasa komity tonga de izy ny komity na izy ny lehibe any korala le manao an'zao re contre mesure zay tonga de marché izy de nefa ny accident oetiny io orina kely zava-doza be paster zava-doza io ary zany ny lanan'lay hoe fanay masin'andriamanitra mitarika amin'ny safidianana mpiara-miasa eritreretinao hoe jesosy azy ny safidy ny 12 mirahalahy fa izy ihany no ny teny manao hoe ny ray aminareo reo de devoly mifatany zany izy no nifidy nefa mbola nisy tafiditra mbola tafiditra atao ihany jodasy ary zay no manimbana fiangonana maro sy fikambanam-pivavahana maro tafiditra lay olona ohatrany tsy de normaliny zany eny anaty fiangonana ohatra ny mpiara-miasa sy mpiandraikitra misylokoloko volan'olony zany ohatra ny tao mafana fo zany nefa nytao tsy azo antoka de zava-doza be izy io ary zay natonga n'andriamanitra nanorevitra ny gidy ehoana esory reto 2 arivo sy 4 reto de asory ndray 700 arivo fa reto 300 reo sisa de amin'ny alalandreo miasa zany hoe tena ilaina ny fitarihan'ny fanay masina zany amin'ny fanapaha-kevitra zay atao ohatra pasteur hoe na eo amin'ny resaka fitadiamam-bola andriamanitra de nampianatra hoe tiavany olona rehetra fa izy koa no nampianatra manao hoe aza mahatoky olona zany hoe tsika de tia ny olona rehetra fa tsy tokony hatoky ny olona rehetra fa be dehibe am'izao fotoana zao pasterany hoe miara manao business ohatra na miara-miasa de mahatoky olona loatra
de mena an'le olona le vola ho tatany 200 millions ny any sasany amina miliarany mifampatoky za samy piraitapo ohatra ny piraitapo mifampitondra ohatra ny piraitapo de mena an'le olona le vola vovadika tampoko izy avy eo natao antoko ny trano natao antoko ny fiara pe osy eo manatso tena za pastera tena be de be ny olona mampalahelo am'izao fotoana zao be de be ny olona mampalahelo voasoloko ny namany akaiky io ihany no mamadika azy namany io ihany manao tsinitsinina azy io namany io ihany avy eo no mitory azy sady efa nangalatra ny vola no soloky azy de avy eo mbola mitory azy ndraiky io ary zany ilana ny fanan'andriamanitra le mitarika hoe iza ny olona raha nangana orinasy ianao iza ny ara asa aminao raha manangana asan'andriamanitra ianao iza ny ara asa aminao ary na de eo fitariana firenena za pasteur tsy ny olona rehetra de afaka hiara asa aminao na de mahay azy na de mahay azy fa ny olona afaka hiara asa aminao de zay apetraky ny fanay masina ao anatinao mazava ho azy moa ny resaka eto zany fa resaka mpanompon'andriamanitra resaka mpanompon'andriamanitra fa tsy dira mpanompo sampy am'zany resaka tsika zany aloha fa resaka asan'andriamanitra le izy na eo amin'ny resaka iverenako le resaka tokantrano teo na eo amin'ny resaka fanambadiana io angatao amin'andriamanitra rahalahy raha anambady ianao tsy ny vehivavy bogosy rehetra de mety aminao rahalahy na ranabavy tsy olona rehetrarehetra mizesta amin'ny volo manao azo de mety aminao dolidoly mariny za paster fa tena hoe angatao amin'andriamanitra io satria be nitsofoka atao fananenina za zao nefa nahita pasteur Alvarez za zao nefa nahita an'izany hoe na masinina le mariazy alaka misy sabotsy ny saraka voalaka misy no lokaloka anatryan'andriamanitra fa hoe lamba anako fatony isaraha hofoky vadiko mandrak'izay izy amin'ny rariny sy nietsiny ho Jehova mivoady eo anatrehan'ny pilipitra fa 3 andro monja de misaraka ary zany no angatahana le hoe taridala ny fanamasina isaky ny manao zavatra zany ianao de tahaka ny Gideona ary zay nanisany mpitarika mahomby any Gideona mpitarika mahomby Gideona satria ny fanan'andriamanitra no teny taminy pasteur Alvarez de azotsika atao ny manino ty izy hoe mangataka tolotsaina amin'andriamanitra amin'ny mpiaramiasa ary rehefa mahazo mpiaramiasa mahatoko ny olona anankiray ka andefasan'andriamanitra zay mpiaramiasa mahatoko zay fandresena ny eo ambadiky le izy pasteur mety manana fandrarana ianao ohatra hoe manao vato na tsy haiko mety mpandrarana anankiray manangana trano entrepreneur na manana orinasa lehibe ianao na manana fikambanam-pivavahana anankiray ianao fataro tsara ny olona hiara hiasa aminao fataro tsara satria zay ny nampahomby any Gideona pasteur Alvarez de reo tsara ny any Abrahama i Abrahama mandrapahafatany de nahitan'le toetran'le Leazara avy any Damaskosy ny fahombiazan'ny Abrahama hatram'izay ma tsy i Abrahama sy Isaka foana andresantsika fa ny tena fototra anankiray tena nampahomby any Abrahama ihany ko de io mpiaramiasa aminy Eleazara avy any Damaskosy io Eleazara tsy nanarany Abrahama tao anatin'ny sarotra mihitsy ary io lehilahy io le nakavady any Isaka io no nakavady any Isaka ary jero tsara ne fa izy nakavady any Isaka mbola tamin'ny alalan'ny famantarana ihany ko ary vokatry ny fisiany Eleazara mpiaramiasa amin'ny Isaka sy Abrahama io nampatanjaka ny fireneny zanak'Israely mandraka androany raha tsy teo Eleazara avy any Damaskosy tsotra zao ny fireneny zanak'Israely io amin'ny resaka mpiaramiasa pasteur amin'ny resaka mpiaramiasa zero tsara nefa raha mandinika ny tantarantsika na di ny Bogadinezara aza atao Babylone na i Belsazara na izavy reo mpanjaka amin'ny Babylone reo Darius mpanjaka fahavaliny jiosy reo fa rehefa naka mpiaramiasa ambony izy de ny jiosy nataony lolarana olona manana ny fanan'andriamanitra tafiditra tao anatin'io Sadaka sy Mesaka ary Abednego sy Daniel nefa ireo ny fahavaliny jiosy ireo ny fahavaliny Babyloniana zafady de nefa ireo nalay mpiaramiasa taminy satria ireo ny olona mahatoky i Farao de nahalala tsara mihitsy fa andevo Hebreo i Josefa fa mba hampandeha ny fitondram-panjakanany de fantany fa manana ny fanan'andriamanitra Josefa ary olona mahatoky rehefa ny safidy mpiaramiasa amin'ny akaiky izy de ny olona mahatoky ny safidiny na de hafa firenena azy ary zay nampatanjaka ny Egyptianina pasteur Alvarez tam'izany vanim-potoana zany ka miresaka tsika moa am'le hoe olona mahatoky mba hatonga ny fikambanana anankiray tsy ho rava na ny orinasa anankiray tsy ho rava na ianao zay anangana tokantrano mba tsy ho rava ny tokantranonao ny marina fanovady endry de avy amin'ny Jehova fa safidy ihany ko io men'Andriamanitra safidy ny olona hoe iza no vadinao iza no hiara iriarianao amin'ny fiainana de safidy io pasteur Alvarez iverenantsika ihany pasteur zay hijanona am'le hoe
fomba ny fidianan'ny Gideon reto mpiara-miasa reto antsika paster ninga tany amin'ny 3 alina izy ireo veriny any hoe 3 alina dia ny afara tany amin'ny 300 lahy sisa ary ny fiadinam-banetiny izy ireo paster dia tsy nitondra sabatra izy ireo tsy nitondra lefona tsy nitondra hoe reny forsa le fandraofana fako reny maranitra ny lohany dia hoe fotsindromina forsa zay rehetra hoe mifanena am'zareo tsy zany ny fiadinanetiny tsy nitondra soavaly tsy nitondra kalesy fa zay natoron'Andriamanitra ihany no nataon'izy ireo etretinke paster hoe hiady amina miaramila ianao ny miaramila hiadiavana nefa tsy miaramila folo na zato na arivo na ray alina foziny ten'Andriamanitra hoe andiny fahatelo amin'ny telopolo le mpitsara toko fahenina andiny fahatelo amin'ny telopolo dia zao hoe ary midianina rehetra sy ny amalekitra sy ny zanaky tsy ny atsinanana dia ny vory zany hoe karazana firenena telo zany zanaky ny atsinanana rehetra ny midianina ny amalekita toziny ten'Andriamanitra hoe tahaka ny valala ny isany a fe ny rakotra misy ny tetrapotra ray manontolo dia avy ianao anafika avany dia anjomara no entinao a dia fanilo dia siny tsisy rano inona moa paster ny vitan'zany inona ny vitan'zany inona ny vitan'zany fa le heripo sy le fatokinan'Andriamanitra dia fasahina rehefa nananao ny heripo ninina eo ampelantananao ninina tsy eo ampelantananao a toziny ten'Andriamanitra hoe tsy am'sabatra na am'le fopoy a no andresena ozy izy Davida rehefa niady tamin'ny Goliata hoe ianao izy manatonana am'sabatra sy ny le fopoy fa za kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovahandriamanitra Israely zay no aikanao anio izy nanapahako ny lohanao ary meko mivory manidina ny nofo miaramilan'ny Filistina rehetra androany mbo fantatr' zao firenena rehetra zao fa tsy amkerina miaramila na am'zay Jehova fa Jehova niady ary Jehova no hiady rehefa Andriamanitra zay ny miady anao na izy ianao na izy a ary na manao na fiadina am-pelantananao na manao na fahaizanao a tsy maintsy mpandresy anao fa tsy maintsy takin'ny tompo kosa aloha tahaka ny teheripon'ny Gideona ty hoe tao anatin'ny hafanampo tao anatin'ny fatokina ten'Andriamanitra tao anatin'ny fiakinana amin'Andriamanitra ianao zany rehefa mbola miankina amin'ity baiboly ty manaraka ny fitarihan'ny fanahy masina miankina amin'Andriamanitra ianao na dia ataoko tsy dia nanitra firy azy ianao fa tafavoaka ianao amin'ny fiainana be dia be ny olona paster tsy nahita fianarana hoe tsy nahazo master 1 na master 2 fa asa tsotsotra varitra tsotsotra no nataony a asa talana tsotsotra no nataony kanefa dia tafavoaka be de be mihitsy ny karazan'olo eto Madagasikara fa tsy teny afa-tsy eto Madagasikara tsika hoe tsy dia nianatra firy izy a tsy dia nandalina zany akory tsy milaza hoe tsy ilaina ny fianarana zany akory tsy milaza hoe tsy ilaina ny diplôme fa na tsy nianatra aza no ampiarahana amin'ny fomba an'Andriamanitra dia tafavoaka fa vao mainka avy hoe mianatra ampiana amin'ny fomba an'Andriamanitra vao mainka tafavoaka foatafavoaka hoe tafavoaka okare zany vao mainka zany ianao tsy maintsy tafavoaka raha hoe na tsy nianatra aza ampian'Andriamanitra fomba an'Andriamanitra tafavoaka vao mainka avy hoe fenao fa nianatra tsy maintsy tafavoaka ianao e tsy maintsy tafavoaka ianao fa angatahan'Andriamanitra fotsiny hoe tena miaraka amin'Andriamanitra avy ianao ao aminao ve le fomba an'Andriamanitra raha ao aminao le fomba an'Andriamanitra na rahanao zavatra nytenen'Andriamanitra da namiroso am'zao herinao zao e da namiroso am'zao herinao zao na dia ataoko hoe fianakaviana manahoana ny voanao eo carte misy anareo kama ohatrany hoe tsisy tafavoaka zany ny olona ohatrany mahantrandra daholo ny carte misy anareo fa tsy voatery ho mahantra ianao tsy voatery ho ifitetaka amin'ny tany ny fiainanao fa raha manaraka ny voalaza amin'ny baiboly sy ny tenin'Andriamanitra ianao manaraka zay toromarika omen'ny baiboly ianao mangataka ny fanahy masina ianao feno fanahy masina ianao manolo tena ho an' Jesosy ianao mipepaka ianao fa ataovy azony tanana atao fa miaraka aminao Andriamanitra ninina asanao na valitrana ianao na mpampianatra ianao na mpanao asa tany ianao na mpiasa birao ianao hainy tompo foana amin'ny tahanao na izy ianao na izy rehefa miaraka aminao Andriamanitra na manaona niveau de intellectuel anao na manaona fahaizanao faripahaizanao a rehefa miaraka aminao Andriamanitra na tsy nianatra mihitsy azy ianao nefa miaraka aminao Andriamanitra tafavoaka ianao e tsy maintsy tafavoaka ianao raha miaraka amin'ity fomba an'Andriamanitra ty aiza moa nieritreritinao siny veno akapoka ny tany dia ho resy ny miaramila tsisy an'izany tsy possible zany raha maha-olombelona fa voalaza ny baiboly nefa hoe tena nisy zany tompoko hoe Gideona miaraka amin'ny 300 lahy miaraka amin'ny siny tsisy rano miaraka amin'ny fanilo miaraka amin'ny anjomara amin'ny andro alina rehefa araka ny tenin'ny paster teo rehefa meny ny famantarana moa hoe nanofo le miaramila dia lazay teo nofo hoe Gideona nandresy ny miaramila zany dia niana hery miaraka amin'ny heripo sy fahazotoana fahasahina fankataovana tenin'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy zay nefa raha ny olona manaraka an' Jesosy a manaraka dia ny tompo manaraka ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy tsy maintsy mpandresy hoe heripo ampiana fomba an'Andriamanitra ampiana fankataovana tenin'Andriamanitra egal fandresena mezinezina ivavaka tsika paster am'izao fotoana zao sy sotra ny tompo
doary raha eo misaotranao zay noho ny am'ty mpitsara toko fafity satria dia nandraisanay zavatra maro a momba tantarany Gideon tao ny famantarana tao ny herim-pony a fatrokinan'Andriamanitra mifandreseny a voninahitr'Andriamanitra fibebahany a tompo vavaka manokana ho an'ny tsiraray avy zay manaraka an'ity fandaran'ity a aoka isy fomba an'Andriamanitra de aoka iseho ny fandresena fisandratana fahasalamana voninahitr'Andriamanitra amin'ny tsiraray avy zay manaraka izao fandarana zao ho an'ny olona miasa tany any ambanivohitra any ho an'ny olona mpivarotra ho an'ny olona mpianatra nizy ninina zavatra ataony de aoka isy fomban'Andriamanitra ny fiaina zao raha sainabavy zao a ary aoka iseho ny voninahitr'Andriamanitra aoka iseho ny fandresena aoka iseho ny fisandratana amin'ny anarana Jesosy amen. Eny tompoko de mifarany indray ny fampianarantsika androany sy ny vaky teny tato amin'ny mpitsara toko fafito ho tain'Andriamanitra ianao am'izany fampianarana zany engane mba tsy andalo fotsiny a na hoe zavatra natao tsy maintsy hoenona fotsiny izany fampianarana zany fa raha toka de zavatra azonao ndraisina dia azatara ny fanapahan-kevitra androany ny fanapahan-kevitra tsara indrindra ny rapitso mety ho fanenenana ary io le fomba fiteny hoe alo soa ihany toy izay tahak'izay ny tahak'izay de tsisy hevitra tsony a fa ny soa ihany dia misy ho resahana hoe ndry saika tara la ka androany ny fotoana mba hisoroana an'izay fahatarana zay n'Andriamanitra mivoninahitra tainy Jesosy tompoko veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tompo saina sy atolotry ny pasteur Randriana Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko